Saotra ny Madame Rianatsika izay nitondra ny vavaka teo avy any Limoges. Izao dia hiara hivavaka tsika. Faly ny fonay ry Jesosy Kristy Tomponay, satria nomenao anay indray ity fotoana hariva ity ahafahanay mandre ny fampianarana, indrindra fa ahafahanay manana tokantrano kristianina. Anjakanao Jesosy Kristy Tompo mitondra fiadanana ambany fitariany fanahy masina, dia taio reto rahalahy sy anabavy izay manatrika ny fampianarana, ary mangataka aminao zahay ny tahinao ny tokantrano kristianina rehetra, na any ampitan-dranomasina na ny ety Madagasikara koa, indrindra ao akatoko izao fiomananay amin'ny herinandro masina. Ahatsiarovanay ny nitondranao ny fangirifirina no ny fahotanay, nefa ahatsiarovanay koa ny fandresenao ny herin'ny fahafatesana, ka nomezanao anay fiainana maharitra mandrakizay. Tenena aminay araka ny ben'ny fanondroam-pahasaotra tompoko. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay tiako zaraina amintsika dia ny Korintiana 2 toko 4 vakitsika manomboka amin'ny 7 ary faranantsika amin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manana zao rakitra izao amin'ny vilany tany zahay, mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao miteny zahay, mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Amen. Tsy hanao fampitinana intsony efa tonga dia hiditra amin'ny fampianarana androany. Ny fampianarana androany indray zany dia jerentsika mahakasika ny fiainam-panabeazana eo amin'ny tanora sy ny zaza, na ny zaza sy ny tanora. Azontsika tsinjaraina telo amin'ny ankapobeny ny fiainan'ny olombelona na ny androm-piainany, dia ny androm-pahazazana, ny fahatanjahana ary maha-olon-dehibe. Ireo vanim-potoana telo ireo zany no mamaritra ny fiainantsika zanak'olombelona. Raha amin'ny psikolojia dia tokony tsy mifamadika ireo: ny fiainam-pahazazana, ny fiainan'ny fahatanjahana ary ny fiainana maha-olon-dehibe. Saingy indraindray mety misy fifamadihan-javatra ihany. Ny hoe misy ankizy manana fisainana tanora na manana fisainana olon-dehibe, indraindray olon-dehibe manana fisainana tanora, manana fisainana zaza, ary indraindray ny tanora te olon-dehibe tampoka na mbola te hijanona amin'ny fahazazana. Ka ny vanim-potoana voalohany izay jerentsika zany dia ny fiainana ao anatin'ny fahazazana. Manahoana zany fiainana ao anatin'ny fahazazana zany? Ny fiainana ao anatin'ny fahazazana dia misy sokajy taona maro, fa ny sokajy iray voalohany zany dia miainga avy ao amin'ny fiainan'ny zaza ao mihoaka mandra-pahatonga ny faharoa taonany. Ny olombelona dia manana ny atao hoe neurone. Neurone zany no fitaovana anankiray izay iforona ny zaza. Zany no lazain'ny psikologa fa miforona voalohany. Dia ao anatin'io neurone io zany no mandray ny zavatra rehetra izay ety ivelany na zavatra iainan'ny ray aman-dreny ety ivelany. Dia io neurone io zany no ahatsapahany zaza ny tontolo izay iainany, na io tontolo tsara na io tontolo mikorontana. Raha tontolo tsara izy dia miteraka fanabeazana tsara na tontolo milamina na fahatsapana mirindra ho an'ilay zaza ao am-hoaka zany. Raha tontolo mikorontana kosa dia misy fahatsapana an'izany fikorontanana zany ao amin'ny fiainan'ilay zaza ao anatin'ny kibo. Ary zany
Ohatran'ny tapaka tampoka na eny ve nareo teo? Tsy naheno tompoko. Na eny ve tompoko? Tapaka kely tompoko. Tena averiko indray mandeha zany. Araka ny nazavaiko teo zany dia azo tsinjaraina telo amin'ny ankapobeny ny fiainan'ny olombelona, dia ny fiainam-pahazazana, ny fiainan'ny fahatanjorana ary ny fiainana amin'ny maha olon-dehibe azy. Amin'ny ankapobeny ireo firindrana ireo no firindrana ara-voajanahary eo amin'ny fiainan'ny olona. Indraindray nefa mety misy ihany fikorontanan'ireo na mety fivadihan'ireo firindrany fiainana telo voalazantsika teo ireo. Indraindray misy zaza teo tanora na teo lehibe, indraindray misy tanora te hijanona amin'ny fahazazana na teo olon-dehibe tampoka, indraindray ny olon-dehibe te hijanona amin'ny fahatanjorana fa tsy te hipetraka amin'ny toerana mahalehibe na mety hiverina amin'ny fiainan'ny fahazazana mihitsy aza izy. Ireo toetra telo ireo zany raha ohatra mifamadika ilay izy dia mety ho hita taratra ihany amin'ny fiainana ankapobeny. Fa amin'ny fahazazana dia mitsinjara vanim-potoana maromaro. Ny vanim-potoana iray voalohany zany dia ny fiainan'ny zaza ao am-boka hatramin'ny faharoa taonany. Ny olombelona dia manana ny atao hoe neurone. Io neurone io zany no fitaovam-pitsapana na ahalalany zaza ao am-boka ny zava-misy ety ivelany izay mety hiainan'ny ray aman-dreny sy ny tontolo manodidina azy. Io neurone io no mandray ny zava-misy hiainana na ny fahatsapana mety hananan'ilay reny izay mitondra an'ilay zaza am-boka. Raha tontolo milamina sy tsara no hiainana dia mety hitarika amin'ny fanabeazana azy manomboka ao an-kibo ho amin'ny tontolo mpiainana tsara. Raha tezaina mpitiavana izy amin'izany tontolo am-boka izany na olona falifaly lalandava na afaka miresaka amin'ny ray aman-dreniny dia manana tontolo tsara ilay zaza. Raha tontolon'ny fikorontanana indray no hiainany dia manefy ny fiainany iny ka hiafara amin'izany tontolo tsy milamina izany koa ny fitomboan'ilay zaza izay miainga avy ao amin'ny tontolo hanabeazana azy ao am-boka. Eto zany dia ilaina ny fanomezana fahafaham-po ny reny sy ny zaza ao am-boka. Izany hoe ilay zaza amin'ny alalan'ny fampiresahana aminy na dia mbola mitsaika aza izy mandra-pahampitombonina ambara-pahatonga ny fotoana izay iterahana azy. Ny fanomezana azy fitiavana feno ary misy koa ny fanomezana fahafaham-po ilay reny izay mitondra azy amin'ny vohoaka. Io zany dia ny fananan'ilay reny tontolo ampy fitiavana, tontolo mirindra ary tontolo hanjakan'ny fahazahoany ilay fitiavana feno. Raha toa ka ratsy ny fikarakarahana na ny fanehoam-pitaovana, fanehoam-pitiavana mandritra an'ireo vanim-potoana izay voalazantsika ireo dia misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny zaza amin'ny fahaterahany izany. Matetika raha vao tsy ampy fitiavana ny zaza ao am-boka dia hita taratra amin'ny fiainany izany fa io no lasa hivelarany amin'ny fiainany ray manontolo. Eto zany dia manana andraikitra sahady ny ray na ny reny amin'io taona roa voalohany hitomboan'ny zaza io, satria eo no point de départ ahafahan'ny zaza mandray ny fanabeazana feno avy amin'ny fanehoam-pitiavana izay mety asehon'ny ray aman-dreny azy. Ny zaza manomboka hatramin'ny 2 taonany dia zaza anankiray izay mitoko mandrakariva amin'ny ataon'ny ray aman-dreniny izy. Heveriny fa marina sy azo antoka avokoa izay rehetra ataon'ny ray aman-dreny na fihetsika io na fomba na fiteny, ary izay rehetra omena azy dia heveriny fa fanabeazana tonga lafatra avy amin'ny ray aman-dreny.
Raha ny zaza zany eo amin'ny ankapobeny dia mametraka fitokisana feno sy tanteraka amin'ny ray aman-dreny izay mitahy zaza. Eto zany, raha sendra tokantrano mikorontana feno herisetra, tokantrano izay tsy mirindra ilay zaza, dia hanana fikorontanana ara-pahatsapana koa izy vokatr'izay. Raha raisintsika indray ny taonan'ny zaza miala amin'ny 4 taonany hatrany amin'ny 4 taonany hatramin'ny 5 na 6 taonany eo. Eto zany zaza dia manomboka mitady fizakantena izy. Te-zakantena amin'ny alalan'ny fihetsika rehetra izay taony. Manomboka mianatra mandeha izy, rehefa mianatra mandeha izy tsy mitady olona hanampy azy, mianatra misakafo irery, tsy mila olona manelingelina azy amin'izany, ary afaka mifehy ny tenany koa izy na ny nofony. Ohatra manomboka tsy mipipiham-pataloha, afaka mifehy an'izany izy ao anatin'io tontolo io. Eto zany zaza dia efa manomboka mahafantatra ny tontolo manodidina azy amin'ny alalan'ny fahatsapany tanana zany, ary manomboka misaina, afaka manana toe-tsaina mifidy, afaka manapa-kevitra tsikelikely amin'izay ataony izy. Mety mbola tsy feno zany fa afaka manapa-kevitra tsikelikely amin'ny fiainana izy, ary manomboka manana fahafahana amin'ny alalan'ny fanandramana zavatra anankiray izay mety tsy fantany na zavatra anankiray heveriny fa mahasoa azy. Manomboka mianatra tsikelikely mifehy ny tontolo manodidina azy izy, manomboka mankany amin'ny fahamatorana tsikelikely ny sainy ao anatin'izany. Izany hoe manomboka mianatra ny fomba fandehanana, fitenenana, fisakafoanana. Fa ny tena mampiavaka ity vanim-potoana ity dia vanim-potoanan'ny fakana tahaka, famerenana fotsiny izay ataony manodidina azy. Tena maka-tahaka be izy. Raha ohatra misy fitenenana atao dia averina, raha misy fihetsika atao dia averina. Eto zany no ilana fitandremana indrindra ho antsika izay manabe zaza, fa ny fihetsika miverimberina, voarain'ny zaza ka verimberiny dia lasa mivadika ho fomba amam-panao mahazatra, ka lasa ho toetra raiki-tapisaka ao anatin'ny zaza. Amin'ity vanim-potoana ity ihany koa ny ahafahan'ilay zaza ihany koa mametraka fanontaniana maro izay ao anatin'ny lohany. Mametraka fanontaniana, dia raha valiana ny fanontaniana dia ny valin'ilay fanontaniana avadika ny fanontaniana, ary ny valin'izany fanontaniana izany lasa fanontaniana foana. Tsy mitsahatra zany fa metraham-panontaniana misesy izany eo amin'ilay zaza. Fa raha raisintsika indray zany mandingana kely tsika eo amin'ny 9 taonan'ilay zaza, na ny manomboka amin'ny 4 fa 5 taonan'ny zaza eo, dia manomboka miditra indray anatin'ny tontolo hafa indray izy. Dia eto indray zany ny tontolo isian'ny complexe d'Oedipe. Io complexe d'Oedipe io indray zany dia voasariky ny tsy mitovy fananahana aminy izy. Mazava ho azy fa misy fandrafiana izay mitovy sexe aminy. Amin'ity taona ity zany ny vavikely dia te hifandray bebe kokoa amin'ny dadany, manomboka amin'ny 13 taonany, 9 taonany eo. Izany hoe tiany ho azo samy irery dadany. Indraindray aza dia heveriny fa vadiny i dada, indraindray aza dia raisiny fa ilay dada no maka ny plasin'ny neny ao amin'ny dada izy. Tahaka izany ihany koa ilay tovolahy maka ny plasin'ny dadany ao amin'ny reniny izy, ka izy no te ho akaiky ny reniny mandrakariva. Mitady an'izany toerana tandrify azy
Izany ny zaza eto amin'ity vanim-potoana ity. Fa eto amin'ny faha-enina taonany kosa dia manomboka manana fitiavan-tena be ilay zaza, eo amin'ny 5 hatramin'ny 9 taona. Eo zany tsy mahalala afa tsy ny tenany izy, tia nitodika aminy avokoa ny zavatra rehetra ary tiany ananany avokoa ny zavatra rehetra, tiany ho azy izao rehetra izao. Ary ny tena olana eto zany, mora mialona izy, mora mialona ny zaza. Izany hoe satria tiany ho azy samirery ny zavatra rehetra dia mihorona amin'ny tenany izy eto. Izany hoe manomboka mipetraka ilay fitiavan-tena tafahoatra. Ary ny zava-doza eto zany satria manana fitiavan-tena be izy, raha totofana zavatra mahavariana azy tahaka ny kilalao marobe dia eo ilay mahatonga azy mihorona amin'ny tenany, satria ny fananany zavatra be dia be mahatonga azy ho variana amin'ilay zavatra fa tsy mijery ny tontolo manodidina azy. Eto zany dia heverin'ilay zaza fa azo mibaikoana avokoa ny olona rehetra, hatramin'ny ray aman-dreny izay tiana olona. Raha ataontsika hoe ny ao an-trano zany dia izy no mibaiko ny atao rehetra, ary na misy vahiny mandalo aza dia izy no mibaiko anatin'izany fiainany tokantrano izany. Ity vanim-potoana ity nefa ry mpiara-miasa malala ny ilana ny fanehoam-pitiavana tamby amin'ny alalan'ny fitenenana. Nefa koa amin'ny fitaizana dia eto ny ilana ny fanehoana azy ny lalana marina tokony izorana. Mila apetraka amin'ny toerana tandrify azy izy, ohatra ny tsy famelana azy amin'ny alalan'ny fifehezana izay zavatra mety hanimba azy. Izany hoe mila fifehezana matimatotra kokoa izy. Fa eto zany raha ny ray aman-dreny no tsy fitaratra amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny fiteny na fihetsika na ny fomba fanao dia manomboka mivily lalana izy, satria heveriny fa lala marina izay omena azy. Ity vanim-potoana ity koa dia mampiseho ny fahazotoan'ny zaza hanao zavatra, manandrana, hanana fizakanteny izy taria amin'ny fotoana taria aloha ary. Ary eto izy dia tsy mieritreritra ny hanandrana, hanana fizakantena kely fa tena fizakantena feno hatramin'ny fizakantena ara-batana. Manomboka manana fahasahisahiana izy irery dia mahavita milalao. Ary eto ho an'ny tovolahy na ny tovovavy dia izy afaka manipuler amin'ny fitenintsika mahazatra teknôlôjia avo ilaina. Jereny fotsiny izany telefaonina izany dia hainy avokoa ny ao anatiny ao. Tsy mila ampianarina, tsy mila tahoana fa hainy avokoa. Zavatra tandremana eto zany dia misaina ny zaza ary mahafantatra ny tontolo misy azy izy, saingy tsy afaka manohitra ny fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny. Efa niteneniko ihany ity fonjam-bola pasteur atao amin'ny 67 hectara atao Antananarivo. Misy ramatoa anankiray nifampidinika tamiko. Dia hoy izy: azafady pasteur fa misy devoly ilay zanako, eo amin'ny 4 taona eo ngamba ilay tovolahy kely. Fa ahoana ho any lazainao fa misy devoly? Dia tsy izy mamalifaly be, manomboka manao valiboraingona, tsy manaja. Toy aho tamin'ilay ramatoa mandehanana, rao hainao mivoaka fa aleo hiresaka aminy. Dia nanontaniako ilay tovolahy, inona ny zavatra tena tiany sy indrindra? Roplanina sy tomobila. Hay, dia ahoana ny ataony se rehefa milalao an'ilay roplanina sy ilay tomobila? Dia tenainy eo hoe milalao an'ilay tomobila izy dia manao ilay ka rehefa hain'ny mamany ilay izy miteny mafy iny, tezitra amin'izay mamany. Zaho ozy rehefa milalao ohatr'izay dia tezitra be neny dia mikapoka. Fa maninona ho any neny mikapoka? Izy ozy mitelefona dia miresaka amin'ny dadanay. Dia fa inona ho mahatonga azy miresaka amin'ny dadanareo? Dia dadanay manko tsy eo, faiza dadanareo? Efa ela izy tsy teo.
teo zany fantatra fa tsisy devoly ilay tovolahy fa anatin'ny fikorontanam piainana ny ray aman-dreny. Dia satria anatin'ny fikorontanam piainana ilay ray aman-dreny dia manao ny atao hoe transfert dia reny. Izany hoe ny alahelony amin'ilay vadiny izay tsy hitany mandao azy apariny amin'ilay tovolahy kely, izay no atao hoe transfert. Izany hoe zavatra anankiray tokony ahatra amin'ny olona anankiray satria tsy eo izy aparana azy dia aparina amin'ny olona hafa izay tsy tokony harana. Ohatra hoe raha ilay rangahy zany tokony ho kapohina dia satria tsy eo ilay rangahy dia ilay zaza no kapohina. Ohatra raha anao io ny olona iny dia naman'iny olona iny no ampiaranao ny atezeranao. Izay no atao hoe transfert. Ka tamin'ity vanim-potoana ity zany dia manao ny atao hoe transfert ilay ramatoa. Eto nefa dia fantatry ny zaza amin'ny alalan'ny fanabeazana azy ny tsara sy ny ratsy, ny mety sy ny tsy mety, satria efa manomboka miditra ao anatin'ny fizakantena tanteraka izy. Ary eto ilay tenenintsika hoe manomboka misaina izy, manana fihetseham-po, manana toetra manokana izay mety beazina hatrany amin'ny fiainam-piarahamonina. Marihitsika fa ny fitaizana ny zaza taona aty dia amin'ny alalan'ny fampiasana ny zavatra azo kirakiraina, amin'ny alalan'ny ohatra hoe symbole, fanaovana sary, fanehoana ny zavatra iainana tokantrano, ny zavatra tokony iainany andavanandro sy ny tokony ho fantany. Dia raha tsika manaraka ny toetra ny zaza eo amin'ny 9 hatramin'ny 12 taona. Eto indray zany ny zaza eto dia manomboka mahita fanabeazana hafa na mahita fahatsarana amin'ny fanabeazana hafa. Raha ilay mbola kely izy ny tontolon'ny fiaina-tokantrano ny tontolo hanabeazana azy, ary tontolo ahitany fahafinaretana, tontolo ahitany filaminana sy fiadanana. Manomboka eto kosa izy dia mahita fahafinaretana any amin'ny tontolo ivelany, izany hoe ivelan'ny tokantrano, mety any amin'ny sekoly, any amin'ny namany, amin'ireo toerana hafa izay mety azahoany an'izany tontolo milamina feno fahafinaretana izany. Ka ity vanim-potoana ity zany dia atao hoe vanim-potoanan'ny fahazarana. Ary eto no tompon'andraikitra izy amin'ny fanabeazana. Raha eto zany tafapetraka ny fanazarana ny zaza ho tompon'andraikitra dia mety ho taratary izay vao handray andraikitra na ny fiainany na mandray andraikitra amin'ny hafa. Fa eto zany ny fotoana ampidirana azy ao anatin'izany fahaizany manabe ny tenany. Eto koa nefa dia tafiditra anatin'ny fotoana fihenjanan'ny zaza koa eto. Izany hoe indraindray izy mikomy, ary ny fikomiana eto dia fikomiana amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny fiteny na amin'ny alalan'ny gafy majinijinika izay mety ataony. Izany hoe asehony fa tsy mahafaly azy ny zavatra anankiray. Dinganitsika indray fa hiditra amin'ny vanim-potoana manomboka sarosarotra kely isika dia ny vanim-potoanan'ny fahamautiana hatramin'ny fahatambrana. Ity indray zany dia manomboka eo amin'ny 12 taona hatramin'ny 18 taona. Araka ny voalazantsika teo dia tsy maintsy andalovana aloha ny fahazazana. Miala amin'ny fahazazana dia miditra amin'ny fahamautiana. Fahamautiana zany dia tetezana idirana mankany amin'ny fahatanorana. Eto zany ny vanim-potoana anelanelany. Ka ilay vanim-potoana anelanelana eto no tena vanim-potoana sarotra amin'ny fanabeazantsika ny zanantsika. Inona moa ilay hoe fahamautiana?
Io zany dia fotoana isian'ny fiovana eo amin'ny ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetseha-po eo amin'ny ankizy anankiray ka mety hita taratra na ao amin'ny tokantrano na eny amin'ny fiarahamonina misy azy izany fiovana izany. Alohan'ny idirany ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahatanorana. Matetika eo amin'ny 14 taona eo ny zazalahy no miditra ao anatin'io, eo amin'ny 20 taona eo ny zazavavy miditra ao anatin'izany fahamotiana izany. Io no ataontsika amin'ny teny malagasy hoe fialana sakana, izany hoe taona isian'ny fiovana maro alohan'ny idirana mankany amin'ny maha tanora, izany mbola zatovo izy ao na zatovolahy na zatovovavy. Ahitana fahasarotana mandrakariva eo amin'ny fiainany ary mety mitatra hatrany amin'ny vanim-potoanan'ny fahatanorana izany fahasarotana izany. Ary eto izy mila fanampiana ara-pitiavana avy amin'ny ray aman-dreniny vokatrio vanim-potoana sarotra izay lalovany eo. Mety hitantsika ny fiovana eo amin'ny lafin'ny ara-batana. Iny izany dia hodinganiko iny satria ao izany ny fitomboan'ny vatana rehetra, na eo amin'ny lahy io na eo amin'ny vavy io. Izany fiovana izany nefa dia mitarika fandinihan'ny tanteraka mahakasika ny tontolo misy azy. Manomboka mandinika izy no hoe iza marina izy, ahoana izy, nahoana ny misy fiovana eo amin'ny fiainany, eo amin'ny vatany. Izany fiovana ara-batana izany tsy miteraka fanontaniana fotsiny fa miteraka curiosité-ko, ahalalany bebe kokoa ny tontolo izay tsy fantany mahakasika ny vatany. Ary ny fahalalany an'izany tontolo tsy fantany izany mahatonga aty amin'ny vanim-potoanan'ny fahatanorana na amin'io fialana sakana io manomboka manandranandrana izy, ary mety hanandrana hatramin'ny zavatra tsy heverin'ny saina aza, satria miaraka mitombo amin'izany fivelaran'ny vatana izany ny fivelaran'ny sainy, na mety ho ny fivelaran'ny fanahiny koa aza. Dia eo izany no ilana ihany ny fampianarana izay mety mahamenatra ihany na mahasarotra ny éducation sexuelle, ampianarina azy ny amin'ny tontolo manodidina ny zavatra tokony fantany, nefa moa somary mbola sarosarotra amin'ny malagasy ihany izy io, ary tsy amin'ny malagasy ihany fa somary manahirana kokoa ny mampianatra azy raha tsy tafampita tsara araka an'izay hieverana azy. Manomboka mihajejojejo izy, manomboka mianatra mitia izy ary mitady fitiavana mandrakariva, ary heverina fa izany fitiavana izany dia fitiavana azo raisina amin'izay afaka manome azy. Tsy mifidy izy amin'io, fa izay manome fitiavana azy dia heverina fa fitiavana azy koa. Eo amin'ny fiovana ara-toe-tsaina koa, velatra tsara ny saina eo, dia manomboka mifantoka amin'ny zavatra hitan'ny maso ny fandinihana sy ny famakafakana hevitra. Mila manandrana vao afa-po izy, tsy afaka miaina amin'izao fotsiny izy fa manandrana vao afa-po. Ohatra, raha mahita olona mifoka sigara izy amin'ity vanim-potoana ity no anandramany hoe manahoana kay ny tsiron'izany sigara, dia andramany tokoa izany. Ary ny somary mahavariana kely eto ary amin'ny taona 2 taona hatramin'ny 4 hatramin'ny 5 eo raha tenenina ny zaza hoe tsy azo atao ny mandaka rindrina fa mahafaty raibe na renibe dia inono izany. Heverina marina izany. Fa eto manomboka mametra-panontaniana izy, nahoana tokoa moa tsy azo dakana io, dia ho maty tokoa ve dadabe sy bebe raha dakana io, ary andramany tokoa mandaka an'ilay rindrina. Jerena tsy maty dadabe, tsy maty bebe, kay zavatra tsy marina akory ilay izy. Manomboka laviny ny fanabeazana izay mena azy tany amin'ny 2 taona, ny 3 taona, 4 taona ny tany. Heverina fa
lainga avokoa ny zavatra nomena azy satria ny zavatra natolotra azy tao raha tsy zavatra azo antoka, azo inoana dia hiteraka olana ho an'ilay zaza izy. Eto dia mampianatra antsika. Izay moa mba mahafinaritra ho an'ny tsika izay mipetraka ivelany amin'ny fifehezana ny zaza, tsy hijery nareo vidéo na télévision izay mihoatra ny taona tokony hijereny azy. Ohatra reny film misy herisetra reny film izay mety mitarika azy ahafantatra tontolo hafa tsy mahasoa azy. Zavatra mahafinaritra eto nefa dia na dia eo aza ny mety ho fivolian-dalana, dia eto koa ny fotoana ananan'ny zaza ananan'ny tanora fahatakarana. Tena mahatakatra zavatra izy, tena mivelatra ny sainy, misy fivoarana ny toe-panahiny amin'ny taona lazaintsika io. Eto koa nefa na dia eo aza ilay fivoarana lazantsika eo amin'ny ara-toe-tsaina, ara-panahy izay mety ananany, dia afaka mandroso amin'ny fahamatorana izy, afaka miditra tsikelikely amin'ny fahamatorany tontolo maha-olo-dehibe izy, ary manomboka manana ny maha izy azy na personnalité manokana. Na dia mametra-panontaniana aza izy dia mety ho voavaliny na miezaka mamantatra azy amin'ny tontolo hafa izy. Azafady. Io zany ny tontolony eo. Volazako teo zany fa eto dia miditra amin'ny fotoana sarotra izy. Te hizaka teny izy, tsy teo fehezina, te hihoatra ny fahefan'ny ray aman-dreny na ny mpanabe, ary lasa manohitra izy eto. Manohitra izay lazaina aminy izy. Tary aloha mankatoy izy, fa eto izy tena lavo ny toheriny, ary tsy ekeny ho marina aza na dia zavatra fantatra fa marina. Raha ataontsika amin'ny fiteny hafa dia manomboka be dohika be mihitsy izy eto. Sarotra tenenina, sarotra torana hevitra. Lavo ary ny tena zava-doza dia izao, tena kianina ny zavatra rehetra izay ampanaovina azy. Ary manomboka amin'ny ray aman-dreny, manomboka manan-kiana izy. Tena manomboka kianina hatramin'ny ray aman-dreny. Izao nefa, raha tsara ny nanabeazana azy tary amin'ny fototra, manomboka ary amin'ny izy am-boka hatramin'ny roa taona hatramin'ny fahadimy taonany, dia ho tontolo tsara ho azy ny fahefam-panabeazana nomen'ny ray aman-dreny tao an-tokantrano, ny ainany any amin'ny fiarahamonina, na dia eo aza ny fiovana misy eo aminy. Ary tsy hiteraka fifandonana eo aminy sy ny ray aman-dreny ny fanabeazana azy satria tsara fototra izy. Anisan'ny zavatra mampiavaka azy koa dia makamamy ny finamana amin'ny namany izy. Eto izany dia tena sady te hahazo fahafahana be izy no makamamy ny tontolo ivelan'ny tokantrano indrindra fa ny namana. Dia eto indray ry mpiara-miasa malala no ilana ny fifidianana ny namana. Tena ilana ny fifidianana ny namana, fa voatsy ela ny sahirana ny taizako anankiray nitantara ny tovovavy 13-14 taona eo, fa namany mampianatra azy hoe miarahandria amin'ny anina fa iny anie tsy aleondria miaraka amin'iny, izany hoe apirisian'ilay namany izy dia nanaiky tokoa. Eto izany tena raha ratsy ny namana dia hitondra azy mankany amin'ny tontolo ratsy.
eto amin'ity tontolo ity koa dia misy tontolo manahirana ihany amin'ilay fialana sakana. Indraindray falifaly ilay ankizy, indraindray mora tohina, indraindray tsy fantatra manahoana, tezitra fotsiny amin'ny tsisy dikany, izany hoe soresorena lava nefa mora mifaly koa. Ary tena manana hambo tafahoatra loatra izy. Ary hitantsika amin'izany fa ny olona manana hambo tafahoatra, indrindra fa ny zaza ohatr'izany dia mora tohina izy. Indraindray koa tsy tia fehezina izy. Ary iny ilay teneniko teo hoe tena laviny izay ampanaovina azy. Mila fahaleovantena be izy, tahaka ny dada sy neniko. Ka nareo ary manao an'izao. Nareo aza manao. Izany hoe tsy vitany manan-kiana izy fa heveriny. Fa raha ohatra hoe mifoka sigara izany ny dadany dia miteny azy hoe ianao tsy mahazo mifoka fa mbola kely. Izaho no mamaly io ka ianao ary mifokako. Ahoana moa izay ny tsy hifoka? Eto izany tena mifoha tanteraka mahalahy sy mahavavy an'ilay tanorantsika. Mifoha tanteraka ny mahalahy sy mahavavy azy. Dia eo izany ny mahaliana azy amin'ny resaka filana ara-nofo satria mifoha ny mahalahy ny mahavavy. Dia eto izany mahery vaika aminy ny filana ara-nofo na koa mahery vaika ny fitiavana. Araka ny voalazako teo dia teo-tiana sy teo-tiavana mandrakariva izy. Dia eto izany no ilana ilay fanabeazana mitohy sy mirindra mba tsy ho diso ny fomba fiainana. Mirindra miandalana manaraka an'io ihany koa ny fiovana eo amin'ny tontolo iainana ankehitriny, mondialisation hozy isika, izay mety hitarika fikorontanana na mety hitarika azy amin'ny fiovana hafa mihoatra ny tontolo. Teraka indray izany eto ny atao hoe generation gap. Inona moa generation gap? Io izany dia conflit anankiray ateraky ny fanabeazana roa tsy mitovy tao anatin'ny vanim-potoana samihafa. Ohatra, ho anareo any ivelany izany. Raha niala teto Madagasikara ny ray aman-dreny, ny fitaizanana ananany dia tsy manarinary sakafo. Ny fitaizanana ananany dia mampirina fandriana, mampirina trano. Ny fitaizanana anabeazana azy dia fitaovana anankiray mety maharitra vao misolo, na kiraro, na akanjo, na fitaovam-pianarana, izany hoe simba izay vao misolo. Fa eto amin'ity tontolo ity mifandona amin'izay ilay vanim-potoana iainan'ny tanora sy ilay ray aman-dreny. Eto izy satria ampy ny sakafony, tsy mampaninona anazy na hinanany kely iny dia omeny na tsy hohaniny na omena biby. Izay manahirana ny ray aman-dreny hoe tamin'ny andronay anie tsy mitovy amin'ny anareo izao, dia mamaly izy hoe tamin'ny andronareo izany. Ny anay ny ankizy tenainao hoe tamin'ny andronay anie rakizy tena izany sakafo izany tena sarobidy. Ary tena izay no taizana tao anatin'ny fifohazam-panahy, tsy manarinary hanina izany. Ka ilay izy ary tsy laninayko. Mamaly satria hafa mihitsy ilay tontolo anabeazana azy. Anisan'ny manahirana, tany Amerika moa izany mipetraka lavalava. Anisan'ny tena olana tany Amerika dia ny fikapohana. Mino aho fa mitovy amin'izany koa ny any Frantsa. Ny nanabeazana an'ilay ray aman-dreny niala teto Madagasikara, raha misy ditra ataony dia voakapoka ny ray aman-dreny. Rehefa tonga any indray izy sady tsy mahazo mikapoka no voafetra ny sehatra hifehezana. Izany hoe tsy afaka mampiasa herisetra, raha izay angamba no azo andikana azy, ilay fifehezana izay mahavantana na nekeniny taty Madagasikara amin'ny alalan'ny fitenenany na amin'ny alalan'ny kapoka. Fa raha ny ivelany indray izy vokatr'ilay generation gap dia maro ny zavatra izay tsy azo atao intsony. Ka eto izany dia mifanohitra
ny vanim-potoam-panabeazana sy ny tao-panabeazana izay misy ny tontolo roa ka miteraka fifandonana eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-panahy ary mety hiteraka fifandonana ara-batana eo amin'ny tsirairay zany tontolo roa samy hafa zany. Hatreo ary tsika ry mpiara-miasa malala fanontaniana indray ary avy amintsika ry mpiara-miasa malala. Miarahaba indrindra tompoko misy zavatra anankiray ny tiako anontaniana tamin'ny alahady teo zay mivavaka zay zany zay vao mba tafahoana indray aloha elaela. Nisy zazakely jeune kely izay nampianarina sekoly alahady dia 14 ans mihitsy izy, 14 taona. Dia nisy fotoana izy tena tsy mety niverina niaraka tamin'ny mamany tao am-piangonana. Dia teo zany nivoaka daholo, nisy reny efatra. Sambatra ianao tonga izy, samy manana olana daholo le reny. Ny zavatra natao dia rehefa mandeha rehefa tenenina ten'Andriamanitra izy dia zao natao nozy izy hoe efa haiko izany, efa ela be izany no henoko. Dia rehefa mandeha koa izy nitoroteny raha vao misy diso izany, satria indraindray ataoko amin'ny teny frantsay dia raha vao misy diso dia tenenina hoe c'est pas un bon français ça, tsy ny tenin'Andriamanitra ozy ny fatohan'ny sainy fa mainka ilay kritika. Dia ataon'ilay mamany moa ilay fihetsiky ilay zaza izany toy izy hoe aza manao ny fihetsiny ry fa raiso amin'ny fitiavana izy dia mivavaka ho azy. Eo zany tiako anontaniana pastora satria tena teo zany nivoaka daholo mba eto ambavaka koa ny zanakay mba eto, fa tena misy olana be mihitsy kay eo amin'ny ankizy kely, eo amin'ny ankizy. Eny tompo, misaotra indrindra tompo. Tena marina io satria miditra anatin'ny vanim-potoanan'ny fanoherana izy. Iny ilay niresahantsika teo hoe tena lavo ny nanabeazana azy tamin'ny fahakeliny ary asehony amin'ny fomba hita maso mihitsy ny fandavany azy. Tsy io ihany fa izay sy ramatoa nanao vakansy taty Madagasikara tamin'izay. Teneniko ihany ilay izy. Ilay tovolahy kely sy am-piangonana io ramatoa mamany miara-mipetraka dia misy vadina pastora maromaro, misy ray aman-dreny mpiangonana. Izay pasteur eny aloha eny. Dia ozy ilay tovolahy kely anankiray hoe darerarera tsy ohatra ny dadanay. Dia pasteur zany io ataony io midarerarera io. Darerarera tsy ohatra ny dadanay. Rehefa avy indray mandray fitenenana indray ilay pasteur, toriteny manko, zany ve mba toriteny tsy ohatra ny dadanay. Dia laviny aby ny zavatra hitany eo. Dia izy mamony mangina moa fa aza manao an'izany fa ty am-piangonana ty mahamenatra. Dia izay marina tokoa izany. Mety hoe tena fiera izy amin'ny dadany fa efa tonga anatin'ny vanim-potoanan'ny fanoherana izy dia toheriny aby izay misy eo na manahoana na manahoana. Dia izay moa rehefa tonga ao an-trano dia miteny an'izay rehefa mahita olona milamindamina dia midarerarera tsy ohatra ny dadanay. Tonga anatin'ny vanim-potoanan'ny fanoherana izy. Ka ito koa tena mila vavaka ilay izy, tena mila vavaka satria ilay fivelarany ara-tsaina, ara-panahy tena mila entina mitombo. Fa raha tsy izany ny vanim-potoana sarotra iainana io satria iny ilay teneniko teo, miova ilay vatany, miteraka fahasorenana aminy na ny vatany na ny tontolo iainana. Iza marina izy ahoana, ny identitény mbola manahirana azy, mbola miampy koa izany ny tontolo mikorotana iainany dia lasa fanoherana ho azy ny fiainana fa tsisy zavatra mahafinaritra azy. Eny ary tompoko afaka mametraka fanontaniana ihany isika. Marahaba tompo pastora. Marahaba tompo. Sika misy fanontaniana kely tompo azafady.
Ny fanontaniako dia mba azoko tsara hoe hatrany am-boka no tokony efa mandamina tsara ny fanabeazan'ilay zaza ny ray aman-dreny. Fa efa hitako tamin'ny ainako izany ity hoe hitako hoe taminay aloha izany rehefa vao hitanay mivady hoe tsy mitovy ny fomba fanabeazana anay roa. Dia ohatran'ny hoe tsy tonga tao an-tsainay hoe ifampiresaka izay ny fomba hanabeazanay ny zanakay. Mazava ho azy hoe samy kristianina dia hoe fanabeazana kristianina no omena ilay zaza. Rehefa zazany voalohany izany hitako hoe tsy ampy. Tao aminay izany ilay fizarana ny fomba tianay hanabeazana ilay zaza. Tena zavatra tokony za zany tsy nahalala an'io mihitsy raha tsy efa niaina anazy, tsy nisy nampahalala anao hoe mety sarotra ihany. Ny olona rehetra izany mifelisite fa ilay fiainanao amin'ilay tokantrano izany mety sarotra ihany amin'ilay mahazo zaza voalohany. Tena hoe sady mianatra ny maha ray aman-dreny ianao no sady tsy maintsy mianatra ny fomba mba hifanojo izany ilay fomba fitondrana an'ilay zaza ao amin'ilay tokantrano. Izay no tiako hazavain'ny pastora kely. Ia, marina io satria amin'ny ankapobeny ny zaza voalohany roa no mitranga aminy na izy victime. Izany hoe tratran'ilay tsy fahampiana experience eo amin'ny roa tota araka ny voalazanao teo. Raha ataontsika amin'ny fiteny hafa izany dia ny hoe anatin'ny mandalo andrana ilay zaza voalohany na ilay zaza voalohany satria andrana ny mety azontsika tenenana azy ny fitaizana petraka aminy dia misy tontolo hafa izay mbola tsy voafehy mihitsy amin'ilay maha voalohany azy. Tena misy tontolo tsy voafehy. Zaho izao rehefa mandinika ny amin'ny zanakay mitovitovy amin'ny teneninao ihany dia ny hoe ny anay fanelanelana be ny zanakay voalohany sy ny faharoa nielanelana 2 taona. Ny zanakay faharoa sy ny fahatelo nielanelana 4 taona. Ny zanakay fahatelo sy ny zanakay farany mifanelanelana 7 taona. Amin'ireo tena hita mihitsy ilay fahasarotana satria ilay ray vavy farany te hitovy lenta amin'ilay zokiny. Tena te hipetraka raha mividy kiraro talon an'ilay zokiny anankiroa dia tsy maintsy hividianana talonko izy nefa izy mbola kely. Non, ianao tsy mahazo manao kiraro misy talon ianao fa mbola kely. Ady izany sahirana mihitsy miditra anatiny izany vanim-potoana izany. Ary ny zavatra mampalahelo satria izay niasa tany ambanivohitra tamin'ilay ankizy zokiny mitantara fa tsy hain'ilay zandriny mihitsy izany fiainana izany ary tsy takany. Hoe tamin'ny andro indrindra ny zavatra rehetra efa nananandry fa taminay ange, tamin'ny andronay kiraro anankiray no anaovana dia efa afaka elaela indray vao misolo. Ny akanjo iny ihany ny akanjon'ny zoky mbola dimbiasan'ilay zandry. Ny ainan'ilay zokiny izany fa ilay zandriny tsy manaiky izy. Raha vao zavatra avy nanaovan'olona izany no anaovany tsy manaiky izy. Non, za fidianana vaovao foana ary zavatra tsara foana ny azy. Io izany ilay olana ka tena marina ilay zaza voalohany misedana izay miala tsiny amin'ilay mot hoe andrana, amin'ilay teny hoe andrana fa olombelona tsy azo atao hoe andrana. Fa amin'izay vanim-potoana isian'ny fitaizana mbola tsy mirindra izay. Dia jerevao nefa tena amin'ny ankapobeny ny vavy matoa na ny lahy matoa dia lasa olona mampalahelo mandrakariva. Mampalahelo mandrakariva izy satria amin'ny fotoana sasany izy lasa mivadika ho reny tsy fidiny, lasa ray tsy fidiny, mpandray andraikitra amin'ny fotoana rehetra izay tsy nomanany amin'izany satria lasa nomanina tamin'io ilay ankizy. Dia tena faly maheno fa nareo mivady afaka misedra an'izay mafy izay
ahafahanareo nanabe an'le taty aoriana. Fa ny ainanay zany sehatra nahazo anareo zany tamin'ilay zokiny fa ny aty aoriana milamina avokoa ny ankizy aty aoriana. Indraindray moa le zoko koa rehefa mifanesesy le zaza le zoky sady efa tsy ampy fitiavana satria mitaizan'le zandry mifanarakaraka le zoky victime foana. Izy zany tratra ny olam-piainana foana zany mifantoka ao aminy ao daholo ary izy no misehatra azy. Nisaorana ny tompo moa dia mahari-pery ireny zoky ireny. Ho anareo lehibe ireo izay zoky taloha dia mahatsapa an'izany hoe tena niari-pery, niaritra ny mafy nefa dia hita fa lasa reny na ray tsy fidiny, lasa zoky be toa reny, zoky be toa ray. Fa hita kosa aloha ny fahatsarahan'ny kalitao ny fiainany aty aoriana. Izay kosa aloha izany tena hita hoe olona manana personnalité be le zoky rehefa vokatr'izay sehatra ny ainany teo am-panombohana izay. Dia miarahaba anareo mivady na sehatra n'izay sarotra izay heverintsika fa efa mirindra ny expérience amin'ireto manaraka reto. Sotra tompo pastora. Za tompoko fa manazana amin'izay afaka miteny. Ny anahy indray pastora ny zavatra hitako ny ainako izany ny anay ny tany vavy matoanay koa izany hitako hoe capricieuse le lohany, le vavy matoana lahy matoa. Ohatran'ny hoe tsy fantatro na hoe diso anta izany fa zaza voalohany dia rehefa lehibe ry zareo dia tsy ohatran'ny hoe ireo izany manana fahefana amin'ny zandriny fa tsy hoe satria izany eo izany ilay hoe tsy fitovizana éducation ny mpivady dia samy manome affection izay tiany amin'ilay zaza izany ny mpivady, dia eo ilay mahatonga an'ilay zaza manana an'ilay hoe manana caprice, ohatran'ny hoe izay zavatra tiany tamin'izy vao tonga dia ndao hividianana an'izao ndao dia indraindray tsy mahalala hoe tsy misy ilay zaza voalohany fa mieritreritra foana hoe raha vao mangataka dia mahazo, nefa efa misy zandry manaraka. Dia ilay zandry manaraka ny hitako no manana fandeferana kokoa no le zokiny. Marina ka, marina. Karoa parallèle ireo. Na le zokiny ohatran'ny anay izao ny zokinay dia tena Madame Laurence mihitsy izany tsy mba nanao ninina mihitsy tamin'ny fiainany. Ary izy nahazo ny zavatra rehetra miohatra aminay. Fa rehefa niteraka indray izahay dia hitanay fa le zokiny indray ny victime miohatra amin'ilay zandriny indray satria le toe-piainana mihitsy izany mahatonga izy mety tsy mitovy amin'ny tontolo. Misy namantsika miteny ihany hoe sosokevitra mety azo atao ve mampiditra amin'ny fiomanana amin'ny ao an'ny mpivady izany anatin'ny fiomanana ny fanambadiana ampanaovin'ny pastora. Za dia anisan'ny tena miresaka an'io tokoa i Madame Anita. Ilaina ny fiomanana ao anatin'io satria za manokana maromaro izany ny sedra hita fa mandalo fotoan-tsarotra ny zanantsika amin'ny ho azy na adolescent na adolescente io izany. Dia raha tsy misy io le fanabeazana atao amin'ny fiangonana io sahirantsika rapitso. Ho avy ny tanorantsika ireo izany tena manahirana kely satria na ny ray aman-dreny aza tsy mahalala ny tontolo iainan'ilay zanany. Dia io tena ilaina mihitsy io. Dia ilaina koa ilay nitenenin'ny namantsika teo fehezana soa, ilay nilaza teo hoe tena tokony misy dinika hifanaovana mialoha tokoa satria le fiainam-panabeazana mila fotoana lavalava pitoviana hevitra. Inona marina no tanjona na zavatra tian'ilay mpivady hanabeazana an'ilay zanany tokoa. Fa dia maro no tenenin'i Madame Laurence io hoe samy maneho ny fitiavana amin'izay anehoany azy amin'ny fombany sy ny nanabeazana azy.
dia mifameno an'ilay tena niavantsika tary aloha ary mihitsy izay hoe samy manao an'iny tokoa fa ny vokany miatraika amin'ilay zaza foana ilay tsy fitovizan'ilay fanabeazana anankiroa. Miarahaba pastor. Miarahaba tompoko. Anita no teny izay zany dia efa nisosokevitra teo hoe tsara raha ampidirina amin'ny fiomanana amin'ny ho an'ny mpivady les discussions mikasika amin'ny parentalité au moins mba hatarihana ny sainy zany na dia hoe mifampizara ohatran'izao ny nanabeazana dia ohatr'izao mety ho tiako hanabeazana ny zanako dia au moins mba efa misy réflexion alohan'ny fidirana ao anatin'ilay fanambadiana. Dia ny mety zavatra azo atao koa angamba ny eo anivon'ny FLM raha ohatra hoe misy documentation azo atao na dia hoe karazana fitarihan-dalana ho an'ny ray aman-dreny dia sosokevitra dia ampitaina tompoko. Saotra betsaka madame Anita. Ny problemanay pastora roa. Ny ray voalohany ny pastora FLM tsy manana année sabatika satria ny année sabatika izany fotoana ahafahana manoratra. Lafiny ray faharoa misy izaho zao misy boky be dia be atao amiko ato izay nosoratan'ny pasteur Charles Walter Filozofa-Parintany afovoany taloha fa tsisy mividy ilay boky. Ny olana fahatelo dia lafiny manatonta boky aty Madagasikara. Tena olana be fa io ngamba anaovantsika ezaka manokana mba ahafahantsika mahazo an'io tokoa madame Anita satria tena ilaina ilay izy. Tena ilaina ary tena mitondra fiovana. Tsika zany efa tsy ampy formation tsy mahita boky vakiana boky aparitaka dia mafimafy any ny atrehana an'ilay izy. Ny eo amin'ilay torohevitranao eo amin'ilay fanaovana fiofanam-panambadiana koa tsy tena ampy ny fotoana. Tereniny tsy fananam-potoana lava dia zara aza fa misy fotoana ahafahana manao an'io. Indraindray ny Katolika ny tena ambolana mihitsy izy manofana fanambadiana. Ny tsika io ilay fotoana fohy io aza mbola iadiana amin'olona mihitsy hoe raha miverina indroa izany izay miasa izay tsy afaka tsy manara-tao indray mandeha. Liana ny ray aman-dreny ny tanorantsika manaraka zavatra fa dia eto mampirisika tompoko hoe ity moa izany izao mbola tokantrano sambatra no jerentsika tokantrano fa miditra mankany amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora fa everiko raha misy zavatra mbola mahaliana dia andao atao foana. Tena hararaotina zao fotoana fiboana zao mba ahafahantsika manovona resaka teolojia io. Miarahaba tompoko. Maheno ve nareo? Misaotra betsaka tompoko. Misaotra amin'ny fampianarana fa tena mahafinaritra. Ny ahy zany ny fantaniako zay manajanaka 5. Ny voaingana tato ato ny hitako any ampianarana zao zareo manao an'ilay resaka Harry Potter, magie efa dia ahoana ny fomba atao amin'ireny, zareo milalao Ladybug, zareo efa tsy avelako mijery an'ireny. Fa ianao zany tsy ny any amin'ny hitako izy teo nanao zavatra iny dia hoe ndrika mbola manao an'iny indray. Dia niteneniko hoe tsy mety io dia sao dia mba afaka manao fampianarana ianao ny amin'ny resaka ésotérisme tout ça hoe inona sy inona amin'ny pratika sa na amin'ny fotoana manaraka satria hitako tena misy influence be izy nany. Zay mihitsy. Tenen'ny mpiano ity fa mampimehy kely. Ny atrano tamin'olona anankiray rehefa ny atrano tao amin'izareo dia izao ny zavatra nitranga rehefa ny atrano tao aminy dia zay sy dadany manao zavatra. Rehefa manao zavatra io zay sy dadany dia ngamba izy mba te hiditra amin'ilay tontolo anaovana sy dadany zavatra. Fa izao ny zavatra hitany amin'ny filma daholo naveriny aminay sy dadany teo. Maka lamba izy ataony ohatra servieta gana fanaovana totohondry ireny. Iny no andramany anay sy dadany. Lasa indray izy makany satria tezerany dadany dia lasa indray izy maka antsy dia ambanany amin'iny izay tsy zavatra tsy ataon'ilay tovolahy zavatra
zavatra hitany amin'ny fahitalavitra sy ny sisa. Lasa indray izy manao akanjo dia manao an'ilay tenaina ohatran'ny mazio dia mitondra hazo ohatran'ny hoe manao mazio dia hoe ataoko tonga voalavo. Tsy takatry ny sainao zany. Ka izay sy ilay batany zany ataony tonga voalavo tondrony an'ilay baton. Io tena vanim-potoana sarotra ho antsika ny andro amin'izao vokatry le mondialisation satria mitobaka ny zavatra rehetra ary raha tsy hitany ao an-trano hitany any ivelany foana. Izay zany tena olana. Aty an-trano tsika mifehy azy fa any ivelany izy tena any izy manapatra azy rehefa indrindra moa zany amin'ilay hazo le resantsika ireo manomboka eo amin'ny 9 fois miakatra eo izy ao mihitsy izy manapatra azy. Dia tsika zany tsy mamela aty an-trano fa ny ivelany izy satria any izy mahita an'ilay namana dia eo nefa ilay olana. Dia marina ilay fanamarianao hoe inona ny atao za mahita hoe tena mety azo atao tokoa ny verenana anatin'ilay tontolo fanabeazana mirindra. Iarahana maromaro zany. Ny tena olana moa zany ho anareo any ny sedra dia ny hoe mifanalavitra daholo ny hipetrahana. Fa io le fotoana sarotra io tokony anokanana fotoana lavalava mihitsy zany le vanim-potoana sarotra. Araka ny teneniko teo hoe ny zavatra nanabeazana azy tao aloha laviny avokoa. Tsy azo atao mandaka rindrina, mandaka izy eo dia hitany hoe kay tsy maninona akory, kay lainga zany. Tenenina izy hoe tsy azo atao ny mametraka any eo fa laviny aby ny fanabeazana izay nataonao taria aloha ary izay ninoany ary andramany iny dia toheriny amin'izay ianao rehefa avy eo. Eo zany no mahasarosarotra amin'io le azon'ireo zanantsika ireo. Fa ny maharesy lahatra kosa aloha dia ny hoe misokatra ny saina sy ny fanahiny. Satria misokatra ny saina sy ny fanahiny afaka mandray izy, afaka miditra amin'ny tsikelikely izy. Fa ny important zany dia ny hoe fanehoam-pitiavana. Io aloha ny tena sekreny. Rehefa ampy fitiavana izy manomboka amin'ilay azo ery aloha na eo aza izy mbola anehoana fitiavana maromaro miova tsikelikely ihany satria ny vavahady-tsaina zany dia mahatakatra zavatra anankiray. Fa izy le manana tontolo fanoherana fotsiny. Fa amin'ny alalan'ny fanehoam-pitiavana misokatra foana ny vavahady-tsaina io dia everiko fa tandrify eo. Tena mahasoa antsika. Misaotra betsaka pastora dia rehefa avy eo indray raha misy fanontaniana hafa dia misaotra betsaka amin'ny fampianarana fa tena ilaina iny. Fanamariana namantsika anankiray koa zany dia ny hoe ajerena amin'izay format mety manintona ny maro fa mampandroso raha mahavita izany ny fiangonantsika. Izany hoe ilay resantsika teo zany hoe tsy voatery ho boky ozy izay sady tsy ho takatry ny olona ny vidiny no tsy voatery ho tia na afaka mamaky boky avokoa ny kristianina fa angamba azo atao sous forme-na brochure le zavatra hitondrantsika fampianarana na fanampiana. Ireo daholo zany sosokevitra avy amin'ny namantsika dia hoe tena ilaina koa zany ny olona manana spécialité amin'ny communication manana ny tokoa tsika. Fa io zany any ataoko aloha tamin'ny fiangonana entiko. Izay iriko mba ho maro koa ny manao azy satria tena nampy be ny tanora sy ny ankizintsika. Miarahaba pastora. Ny fanontaniana mifandraika amin'ilay fanontaniana napetraka taty Soa tamin'ny voalohany ihany mikasika ny tsy fitovizan'ny fomba fanabeazan'ny ray aman-drenin'ny zanaka noho ny hoe samihafa no notezainan'ilay ray aman-dreny tany amin'ny tokantrano misy azy ihany alohan'ny nanorenany tokantrano. Dia nefany rehefa tonga ilay zaza voalohany eo dia tonga koa ny zandriny. Dia hita hoe
araka ilay nitenen'ny pastora teo hoe amin'ilay zaza voalohany no anandraman'ilay ray aman-dreny amin'ilay fitezana sy hoe ianarany an'izay koa satria tsy ananany experience ilay izy. Nefa ny fiantraikan'izay any amin'ilay fiainan'ilay zaza indray mahatsapa ilay zaza hoe voateritery. Hafa zany ny fomba iresahana amin'izy mirahalahy kely par rapport amin'ilay zokiny, nefa tsapan'ilay zokiny ho fiangarana izay fomba fitondranay azy izay. Ny tanjona nefa dia mitovy ihany satria na amin'ny fomba fitezana an'ilay lehibe na an'ilay roa kely dia atany foana ilay objectifny amin'ilay transmission an'ilay valeur tiana ho entin'ilay zaza mitombo rehefa avy eo, fa ilay méthode entina ampitana an'ilay izy no mavesatra ho an'ilay zanakay voalohany. Dia mangataka torohevitra pastorany amin'ny situation toy izany. Saotra tompoko. Ya, marina io nazahay ny setrany izany olana niresahanao izany. Hita ihany aty aoriana ilay izy. Fa ny zavatra tsapako aloha dia ny hoe aty aoriana vao hita ilay vokatra, aty aoriana vao tsapan'ilay zokiny ilay hoe ilay zavatra nanabeazana sy ny satria mbola kely izany, mbola anatin'ilay azo ny fitombon'ny saina sy ny fivelaran'ny atim-panahiny dia mbola anatin'ilay fandiniana sy famantarana ny zavatra rehetra izy. Ary eo izy manao fampitahana tokoa. Dia ny olana anatin'iny moa izany, ny olana sedraitsika ilay tena teo amin'ilay generation gap. Io izany tena somary manahirana kely satria tsika tontolo gasy izy nefa mipetraka any an-dafy, fa izany amin'ny tontolo gasy miara-mipetraka amin'ny vazaha. Iza zany izy amin'ny identiteny. Dia tsika nefa te hametraka n'ilay identité maha-malagasy azy ao. Izaho aloha midera anareo rehetra amin'ny fahaizanareo mitondra n'ilay ankohonana amin'ny maha-malagasy azy, na dia mavesatra sy sarotra ilay izy. Aty aza sarotra vao maika moa any. Dia izay zany niderana anareo rehetra, indrindra moa izany ireo efa nalehibe zaza dia tena deraina ary omem-boninahitra ny tompo ahafahanareo nanalehibe an'ireo ilay ankohonanareo. Fa sarosarotra kely. Torohevitra omeko izany dia ny hoe aza ovaina ny zavatra tsara efa nomenareo. Aza ahena koa ny demande efa nomenareo azy. Hoe raha ity ny zavatra takiana aminy, aza hena izay satria miteny an'izay izy. Fa raha henanareo izay dia ho hitanareo fa ho simba ny zavatra efa nomenareo azy, ny fanabeazana efa azo, ny zava-tsoa efa nomenareo azy. Fa heveriko marina ihany ny azy amin'ilay hoe satria ny ray tambitamby, ny ray tsisy affection, tsy hoe tsisy azafady, tsy hoe tsisy, fa heveriny fa tsy ampy ny affection nomena azy. Dia izay angamba ny mila amboarina kely. Na be izany dia demandy angatahana amin'ilay lahy matoa, mbola tsy tena miditra anatin'ilay vanim-potoanan'ny fialana sakana izy. Izany hoe ny solution eo izany ny fahampiana affection izany ny tena tadiaviny io tovolahy anankiray io. Raha ampy izany ilay affection omena azy mba ho lasa ary tadidio ilay niteneniko teo hoe manomboka teo tompon'andraikitra izy. Dia tratranareo izany ny tanjona izao fa lasa tovolahy tompon'andraikitra izy. Izany hoe fa manomboka mandray andraikitra izy. Matoa izany izy samy teny aminareo ny alahelony dia efa manomboka mandray andraikitra izy izay. Fa eo izany izy manomboka mahita izy fa misy fihetseham-po. Iny ilay nitenentsika teo hoe manana fihetseham-po izy. Ny azy moa izany mbola tsy fihetseham-po mankany amin'ny fihetseham-pon'ny adolatsento fa fihetseham-po manomboka misokatra ny sainy, afaka mianatra zavatra izy, afaka mampisokatra ny fiainam-panahiny izy.
Dia le teneniko teo zany roa zany no zavatra mitranga eo a. Ilaina fitiavana, iny le teneniko teo hoe affection, dia ilainy koa ny tambitamby le nangatahany teo. Tena efa ndresako teo aloha io a, tam'le nanao teo ilaina ny fitiavana, tambitamby a, na amin'ny fitenenana na amin'ny fomba fandrarana na amin'ny fomba fitondrana azy. Dia iny zany tena heveriko fa tafiditra anatin'ilay tanjonareo ihany. Dia tena zava-dehibe eo zany, mahavariana fitaratra lay tahaka ny ray aman-dreny na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika na amin'ny fomba fanao anatin'ny trano. Dia nareo zao nanome azy tahaka hoe tsy mety raha tsy mifamela na misy zavatra madio ny fo alohan'ny atory. Tena maka tahaka zany hoe nareo zany, raha miala tsiny amin'ny fiteny ity izay mety tsy ho tandrify, nareo zany karazana idole kely ao aminy. Fomba fiteny tsy dia fitenitsika kristianina zany, fa tiana ambara amin'izany fotsiny dia ny hoe misy tahaka hitany aminareo ray aman-dreny, ary izay tahaka hitan'izay manovo lay fivelarany ara-tsaina sy ara-batana. Raha fitiniko zany madame Hery dia ny hoe ilainy zany ny fitiavana, affection, ilainy koa ny tambitamby. Tohizo ilay fitaizana efa mety fa reo roa reo ihany angamba no hanampiana azy. Lasa lava be ilay fanazavako fa reo no Saotra tompoko. Saotra pastor. Sy tambitamby. Saotra indrindra tompoko. Fa mahafinaritra io tovolahy io matoa izy manao an'izany, efa miditra amin'ny fizakanteny izy zany, manomboka mandray andraikitra amin'ny fizakanteny izy. Zay ve tompoko? Miarahaba tompoko. Dia saika mba miarahaba antsika rehetra, ary miarahaba pastora. Saika mba anontany aho hoe pastora, ny amin'ilay fitaizana teo mananjanaka 3 ahako, dia ilay faralahy kely 8 taona, ary ilay faralahy rehefa resahana izy rehefa miteny zavatra amina dia mamaly foana izy. Dia izaho manko saika te hikapoka anazy dia avy eo mieritreritra kely dia mijanona koa, fa dia mba mangataka torohevitra pastora hoe ahoana no fomba atao amin'izay. Saotra tompoko. Veriko indray mandeha zany ilay idirana amin'ny vanim-potoana sarotra ny hoe ny fanabeazana izay nomena azy tamin'ny mbola kely laviny manomboka eo amin'ny vanim-potoana ilay resantsika io. Mitovitovy amin'ilay teo ihany. Inona ny tena zavatra tadiavina? Affection. Io zany tena fitiavana zany tadiavina, kapoka zany tsy mahaendry azy zany. Na ho kapoana ohatran'iny eo tsy mahaendry azy. Fitiavana sy ny tambitamby ihany no azahoana azy. Ny ankoatran'izay mety fanampiny fotsiny, satria reto manko ny zavatra mitranga amin'ilay zaza araka ny filazantsika azy teo, manana an'ilay complexe d'Oedipe izy aloha, satria 9 taona, 9 taona, 9 taona, 9 taona zany mety mbola tadidy, mbola ananany. Raha ny marina tokony misy affection aminao izy, fa nahoana izy ny tsisy affection aminao? Mety hoe ny dada no natahorany kokoa, satria ny dada manome autorité, ny reny manome affection. Zany hoe raha raisintsika zany dia ny hoe tsy voarainy zany ny affection avy any aminao. Nahoana ny tsy voarainy ilay affection? Satria tonga amin'ny vanim-potoanany fanoherana izy, ka na ny dadany na ianao lasa toheriny. Raha ny marina amin'ilay complexe d'Oedipe eo zany dia tokony ataoko amin'ny fiteny mahazatra antsika any hoe monsieur rattaché aminao io, zany hoe misy tena fifikirana mafy aminao. Fa mahavariana nahoana izy no miditra amin'ilay fahasarotana, satria eo izy mora mialona izy, ary tsy mora mialona ihany izy fa manomboka mihorona izy, dia ilay gafy majinijinika ataony eo zany no ilazany fa miditra aloha anatin'ny vanim-potoanany fanoherana izy. Zany hoe raha manomboka amin'ny 9 zany izy miditra amin'ny vanim-potoanany fanoherana, dia izy zany lasa loloha kely ny ankizy mahazatra.
ka averiko indray mandeha fa ny kapoka zany dia tsy solution eo. Mety hoe mitabataba izy tsy manaiky izay fandaminana fa everiko misy angamba siansy manokana tokony andaninao fotoana kely aminy satria vanim-potoana fiviliany zaza mihitsy eo, tena manomboka mivily izy eo. Ny azy zany lasa loha kely satria valo izy manomboka mivily dia eo mihitsy zany ny ilana ny fanananao fotoana kely fampiresahana aminy. Dia za mino Madame Eugénie io vanim-potoana kely andalovany an'io raha misy fotoana lavalava kely iarahanareo mianaka mifampiresaka matetitetika, anovana n'ilay fomba amam-panaony izay mety manalavitra n'ilay fiombonana, ilay intimitena ny affection aminao, dia mino aho fa hanana an'izany ianao. Io moa efa teneniko tary aloha ary mbola misy namana miteny hoe ny langage d'amour io tena anisan'ny secret anankiray manova sy manapotika an'ilay tontolon'ny fiovana, ilay tontolon'ny fanoherana zany. Dia io ngamba renforcentsika kely ilay langage d'amour ny alalan'ny fanipitiavana, ny fitenenana dia ny fanomezana fotoana azy lavalava kely. Fa tena manohitra be izy dia indraindray koa ny mahatonga azy manohitra ny mety hoe tena ampy ve ny fotoana lany aminy, ampy ve ny fotoana lany aminy. Mino Madame Eugénie fa mety tsy dia ampy ny fotoana iarahantsika aminy. Tena marina zany fa tena marina ka satria le miasa mankony dia tsy dia manana fotoana betsaka iarahana aminy. Dia misaotra tompoko amin'ny io zany no anokanana fotoana kely izy afahany satria zay le teneniko teo hoe raha amin'ny azony amin'ilay complexe d'Oedipe mifikitra aminao izy ny tena marina. Fa matoa zany izy tsy mifikitra aminao fa manohitra dia lasa maka ny toeran'ilay hoe satria izy tsy mahazo an'ilay tadiaviny aminao dia ianao indray zany no ananany an'ilay rivalité. Zany hoe tokony dadany zany izay manome autorité azy ny tokony toeriny nefa ianao ny toeriny satria ianao lay mameno banga ho aminy tsy eo. Zay mantsy le reny amin'ny alalan'ny affection. Amin'ny psikôlôzia roa ny mamatotra antsika. Ny lahy manome autorité izy, manome mifehy amin'ny alalan'ny fahefana izy. Ny reny manome fitiavana. Ny raina manome fitiavana misy fahefana. Ny reny tsy afaka manao fahefana tsisy fitiavana. Fa raha vao ny reny zany maka ny plasin'ny ray amin'ny fahefana tsisy fitiavana, tadidio fa tsy lasa lavitra zany. Ohatran'izay koa zany raha ny ray zany mampiasa fahefana nefa mampiasa ny toetra ny reny be fitiavana ohatra ny reny akoho, tsy tafavoaka koa zany fitaizana zany. Dia izay moa zany hitantsika hoe rehefa banga ny ray amin'ireo na ny ray na ny reny dia misy fahasarotana kely amin'izay izy eo. Na kely fotsiny zany tsika ho an'io tovolahy mahafinaritra io dia hitantsika fa iovy io afaka fotoana fohy. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Misaotra antsika rehetra dia miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraba ny pastora koa amin'ny anaran'i Jesosy sady misaotra indrindra amin'ny fampianarana satria tena feno ny fiadanan'i Jesosy tononona mandrakariva ho aminao sy ny ankonanao. Dia misaotra antsika rehetra koa naharitra ny aino. Raisoary ny tsodrano avy amin'ny tompontsika ary Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy tanteraka. Ka ao ka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika.
mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany ny anivy izany. Amen. Rainay izay ny an-danitra, ho amin'ny masinina ny ranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo anay no izay anona zaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahana amin'ny ratsy, fa nao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.